你在苏醒，阿桑巴马来了，放满的人能听你一早，阿桑你阿来了，放满的人能听你一早。
Iarivavaka isika rehetra misaotra anao zahay Jesosy io fa noho ny aminao dia malalaka hidiranay ny fon'Andriamanitra ray satria anao dia maty nisolo elokanay teo ambonin'ny hazo fijaliana ary nandray teho aminao izay rehetra fahatezeran'Andriamanitra sy ny fanozonana rehetra tokony hiatra aminay fa nanolotra ho anay kosa ny famelan-keloka. Misaotra Jesosy io ny tena fanavaozana nataonao Jesosy dia nanova ny fon'Andriamanitra ray ka indro fa mifona ho anay mandrakariva ianao ary nahita fitia sy fianotrana teo masony izahay. Misaotra anao ny amin'izany na dia ny fidiananao anay aza ho tonga amin'ny fiangonana amin'ity andro hariva ity efa navesatry ny asa nandritra ny herinandro ka tokony hiala sasatra nefa nofidinao tonga ato amin'ny fiangonanao. Zany rehetra zany dia milaza fa tsy very anjara eo aminao zahay, tsy very anjara koa izay manaraka ny fotoananao amin'ny alalan'ny fahita lavitra fa ianao Jesosy Kristy dia sady tany Emaosy no tany Jerosalema. Misaotra Tompo. Mbola misaotra koa Jesosy io fa tsy ny fon'Andriamanitra ray ihany no namboarinao ka ahafahanay miditrao fa ny fiainanay, ny fonay, ny sainay, ny tenanay, ny taovanay, ny ratsambatanay 5, ny fandrenesanay 5 dia indro koa fa no avaozinao ka indro zahay le mpanota mpivarilavo iny indro tonga ankohonan'Andriamanitra rehefa natao batisa tamin'ny anaranao. Ilay mahagaga no anaranao ary fagagana daholo izany rehetrarehetra izany. Mamindrafo aminay ary mamelany elokay. Eny Jesosy, ny famindrampo atolotrao no asahinay miantso an'Andriamanitra rainay hoe rainay izay any an-danitra satria ny lanitra tsy aiza fa mitoerana izay anjakanao.
avy ara-tompo mitenena aminay avaozy izahay ary aza mitsahatra manavao ny fon'Andriamanitra ray dia hita fitezy fianotrana mandrakariva hevao masony izahay ka sady andovan'ny tany no andovan'ny lanitra ary izany tokony omenao fefanomenanao ny fahefana rehetra ety tany ka hatrany an-danitra ary mialoha lalana nay mandrakariva ianao amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana ian'izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao andron'ny réformation izao ry havana malala dia ho hitantsika amin'ny filazan'ny tsaramasina soratan'ny Lioka toko 5:12 manomboka ny 5:20 ka mifara amin'ny 2:30. Lioka toko 5:20 manomboka ny 5:20 ary mifara amin'ny 2:30. Rehefa hitatsika dia ary hitsangantsika rehetra hamakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tany an-tsaha ny zanany lamatoa ary nonody izy ka mby teo akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ary niantso ankizy lahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izao zavatra izao. Ary hoy ilay ankizy lahy taminy, tonga ny rahalahinao ka namono zanak'omby nafany ny rainao satria efa tafaverina somany tsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy netiniditra ary nivoaka ny rainy ka nampandroso azy. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny rainy hoe, indro zay elizay aho nefa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia ndray mandeha akory aza. Nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanako kosa aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io zay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga dia namonoko azy ny zanak'omby nafahy ianao. Ary hoy ny rainy taminy, anaka, ianao dia atao amiko mandrakariva ary ianao avokoa za rehetra nanako. Fa mety sy mifaly sy miravoravo isika fa ny rahalahinao nefa maty fa velony indray ary efa very ka hitinyndray. Ry ray masina ho manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminao reny amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andro ny fanavaozana ny andro androany ary matetika itsika rehefa miresaka hoe réformation dia izay nataon'ny Lotera no tsindrintsika sy avaozitsika ary lazaintsika fa io no mampiavaka antsika dia maty sy manjavona ao ambadiky ny teny hoe Lotera Jesosy. Fa ny tena mpanavao antsika tsy mba fampianaram-pinoana notovozina avy amin'ny boky na notovozina avy amin'ny fiainana, fa ny tena mpanavao antsika dia Jesosy. Ary ino ny fanavoazana nataon'i Jesosy? Izao ny fanavoazana izay nataony: ny fonony rainy no noalehibiazina ary izy no nalehibe azy. Ny fonony rainy sy ny masony rainy no namboariny ka le Andriamanitra masina tsy azo vazivaziana ka zay nandaha azy dia ino fa levona. Tsaronao angamba ny tantara nanomezana ny 70, fa rehefa nidiny Mosesy ka indro ny vahoaka fa revo tao anatin'ny fanompo-tsampy, fahafatesana no vokany. Tsaronao koa angamba ny nahazo ireo mpiray tapo tamin'ny Arona fa nanao tsinotsinona, zany atao hoe famasinan'Andriamanitra izany, ka ino fa maty avy hatrany satria fahafatesana no tampiny ota. Ary Andriamanitra rehefa tezitra dia indro fa fahafatesana no vokany.
Jesosy. Tamin'ny nahafatesany tombony azo fijaliana nandray zany fahafatesana tokony niatra tamintsika izany. Nandray ny fahatezeran'Andriamanitra tokony nienjera tamintsika ary nanolotra ho antsika ny famelan-keloka. Ary mihoatra no ny famelan-keloka azy tao ny batisa masina. Fa rehefa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy itsika araka ny asan'ny apôstôly, raha miteny hoe Jesosy dia voafokao Andriamanitra ray sy ny fanahy masina, fa Andriamanitra ray naniraka an Jesosy. Jesosy nangataka ny fanahy masina, Jesosy ny ivo ny zavatra rehetra, ary Jesosy ny votoato ny soratra masina. Ka rehefa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy isika, inona no mitranga? Tsy olo-tsotra, tsy zavaboary tsotra, fa tonga ankohonan'Andriamanitra, natsangany ho zanak'Andriamanitra. Ka indro fa le mendrika ny fahatezerana, le mendrika ny fanozonana, le mendrika ny fandroahana, indro izaho sy ianao nampianaran'i Jesosy miteny hoe rehefa mivavaka ianareo dia mitenena manao hoe rainay io zay any an-danitra. Lay mahagaga no anaran'i Jesosy, ary zava-mahagaga no ataony. Ny fahavalo, ny mpaneratsira, ny mpandika ny didiny no indro fa afaka miantso azy an'Andriamanitra ray hoe rainay zay any an-danitra. Fagagana lehibe zany. Ary io rainay zay any an-danitra io dia izao tsy manavakavaka, fa mandray antsika rehetra amin'ny fiainantsika rehetra, amin'ny toerana misy antsika rehetra. Dia izao ny teny nanambaran'izany: ho any amin'ny ray aho anamboatra toerana anareo, ary ao trano ndraiky misy efitrano maro homby anareo. Sary moa ny tenenan'i Jesosy ahafahantsika mahazo, zany hoe manatoerana ao amin'i Jesosy isika rehetra. Ny efitrano maro tsy milaza fampisarasarana, fa ny teny hoe efitrano maro dia olona manana fanomezam-pahasoavana maro isan-karazany, olona manana toe-batana isan-karazany. Ao ny olo-tsotra zay salama tahaka anao sy izao, ao ny olona zay manana kilema amin'ny tongony, manana kilema amin'ny sofiny, manana kilema amin'ny masony, amin'ny tanana sy ny sisa. Ao ny olona izay toy ny marary ny paralysisa ka any amin'ny hopitaly ny akitsasaky ny fiainany, fividianana fanafody no be ho aminy, sy ny sisa maro zay tsy ho tany saiko. Reny efitrefitra misy amin'ny fiarahamonina. Fa rehefa tonga Jesosy dia izao nataony: ho any amin'ny ray aho dia tafiditra ao daholo tsika rehetra, na inona toetratsika mitoe-batatsika, na inona ny zavatra teo amin'ny fiainantsika, miditra any daholo isika rehetra. Satria ahoana? Izy no melo lalana, ka izy no manamboatra ny toerana. Ka tsy efitrefitra tahaka ny fitenitsika hoe misy efitra ao anatin'ny fony ka tsy tafiditra ao aho. Fa raha Jesosy miteny hoe misy efitrano maro ao an-tranony ndraiky, dia zao tsy efitra fampisarahana, fa filazana, fa izay nampisy efitrefitra teto amin'ity tany ity, na dia ny anaram-piangonana azy. Dia izao rehefa tonga ao an-danitra ao, malalaka ny fon'Andriamanitra. Ary ambarako aminao fa raha izao tontolo izao aza ampidirina ao anatin'ny fon'Andriamanitra, mbola misy toerana ho anao ao, mbola misy toerana ho anao ao, mbola misy toerana ho ao. Fanoharana nanambaran'i Jesosy izany eto. Diso le lohateny hoe fanoharana eny amin'ny zanak'adala. Diso, tsy zanak'adala ny tantarainy eto, tsy zanak'adala ny tena fotoran'i Jesosy amin'ity fanoharana ity, fa ny fonondray. Ny fonondray zay ny tena fotorany amin'ity. Ka ny fony iray mba hahafahantsika mahazo ahoena ny fon'Andriamanitra momba antsika, dia zay akaikikaiky antsika amin'ny atao hoe ray faran'izay tsara, zay akaikikaiky amin'ny fisainantsika,
amin'izany atao hoe ray faran'izay tsara izany zay ny nataony ohatreto kanefa zao dinimo raha miteny hoe akaikikaiky ny fieverantsika tsy milazy zany fa hoe zay tany sainy Jesosy eto momba ny ray dia zay mihitsy mitoetra an'Andriamanitra sanatria zany diso fihevitsika indraindray fa sanatria zany fa hoana hoy ny tenin'Andriamanitra fa ny fihevitrareo sy ny fihevitro dia tahaka ny elanelany tany sy ny lanitra tahaka ny elanelany atsimo sy avaratra fa natao ny fanoharana amin'izay akaiky antsika indrindra amin'ny famaritantsika hoe zao ny teo hoe ray tena tia zanaka dia zay nanaovana ilay fanoharana fa hodinitsika aveo fa mihoatra n'izany no tena raintsika fa raha ohatra ny fotsiny nitoetra an'Andriamanitra ray tsy misy fanantenana ho anao soahy tsy misy fanantenana ho anao soahy fa mihoatra n'io no toetra an'Andriamanitra ray andenge ho jerentsika kely ilay fanoharana zao ny fanoharana nisy ray mpianakaviana ray nananjanaka rolahy lahy matoa sy ny zandry olona tena sarobidy zany lahy matoa sy ny faralahy tena sarobidy ka ny faralahy no nanao adalàna nanondrana dia zao no nataony mehoan'ny fananako rehetra andeha aho dia hoy ny rainy feno fitiavana mandehana azy mandehana ary feno fitiavana ny fitenenany hoe mandehana ary fa tsy hoe nananarina izy hitanao tsara raha mitaiza ianao ka misy jiromindrehitra misy labozimondrehitra eo dia tonga ilay zazakely ametraka ny tananao sakananao tonga ilay zazakely ametraka ny tananao sakananao nitomany izy ny afarany nahoana ny sakanana mba hatonga azy tsy ametraka ny tanany itsiny amin'ilay lafo avelaonge izy fa rehefa maheo izy tsy miveriny eo tsony zay nataony teram-pianakaviany ty tsy fanariana ny zanany na fampanaranam-po azy fa izao no tiano tsapanyty zazy ity eny teto amiko ianao ny adana tianao fantarina zany hoe fiainana tsy misy ray ka mboto ray mbola verina mandehana ary ny fiainana no mananatra anao misy ny karazan'olona ny fiainana no mananatra azy zay izy voafay ary le fiainana mananatra azy hoe fiainana maleo-tena any manao zay tiany atao fa fiainana Andriamanitra mitarika an'le tantara mba hahafan'le olona miverina eo aminy dina nahazo an'ity tovolahy ity tany izy nanara-po nandan'ny fananana farany rehefa tsy manana ninninona moa ianao dia tsy mananamana intsony dia niandriky sony efarany dia zao no nataony ndre raha ny atranony raika zao dia niadana ndeha hiverina teboka voalohany fitiavana ny rainy ve no niverenany tsy misy fitiavana ny rainy ao na dia kely azy fa inona ny verenany ny kibo nona zay ny verenany ny kibo nona io no fitaovana nampiasain'ny fiainana anampiasain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiainany to raha diniantsika tsara hiverenany amin'ny rainy fa tsy misy fitiavana ny rainy mihitsy ao na dia kely azy fa ny kibony nona misy ny olona tsy miverina amin'Andriamanitra raha tsy tafalentika lalina ao anatin'ny problème tafalentika lalina ao anatin'ny fanitrana tafalentika lalina ao anatin'ny aretina korotana sy ny sisa dia izy miteny hoe hiverina amin'i Jesosy afa korotana be ny fiainako inona ny iverenany amin'i Jesosy tsy mba hoe fitiavana an' Jesosy fa le fitiavatena matanjaka ao anatiny no nampiasain'Andriamanitra hiverenany amin'i Jesosy zay ny nity zanakalahy ity jerentsika indray ny rainy tena tia an'le zaza ve ny rainy inona nataon'ny rainy raha mihaino tsara ny tantara itsika tery amin'ny polipitra ambany sao nataon'ny rainy mitazana eny ambavahady rovina re vao hiverina mitazana eny ambavahady tsy misahirana
na naniraka ny mpiasa ny andana mba jereo any zay zanako zay, na naniraka ny zanany lamato hoe dana mba jereo any ny zandrinao, fa sady tsy naniraka ny mpiasana izy, tsy naniraka ny zanany lamato, ny tenany tsy netsika tao an-trano, eny ambavady izy mitazatazana. Voafetra le fitiavany, voafetra le fitiavany. Dia rehefa tonga le zanany, na miazakazaka izy na miana azy, eo izy vao niala ny vavahady rehefa miverina le anankiray, dia eo izy ny teny hoe tia maty velony indray, very ka hita indray, dia nifaly izy. Tena lazaina hoe tia, satria hoana ny famerenana an'le peratra eny an-tanan'le zanany, dia filazanany hoe anaka niala teto amiko ianao, miveriny ianao, averiko miperatra mazanako anao. Tsy natao piasa fa naverina le peratra mazanaka azy. Tonga avy ihany koa ny lamatoa, dia hoana le rainy tsy nitady, fa rehefa tonga le zaza dia nifaly no raisiny ho zanany, fa le zandriny le lamatoa koa tsy nitady, fa rehefa tonga le zandriny tezitra izy, tezitra izy. Misy fitiavana amin'ny tanila ato, na hoana i olona io nanara-po tamin'ny ratsy, rehefa miverina raisina tahaka ny mpanjaka. Zany efa eto trano eto tsy mba nahazo zay afahako ny faly, dia hoy ny rainy, ny zandrinao ane very ka hita indray, ary maty ka velony indray. Efa manomboka hitantsika angamba fa tsy azo anoharana amin'Andriamanitra ray le toetra ny ray. Nahoana ny tsy azo anoharana? Mihoatra lavitra noho izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika, fa ny noharian'ny tanako hoe Andriamanitra dia nataoko ho adidiko. Lay nateraka le rainy tsy nataony ho adidy, fa niandro fotsiny izy ny andona ny fiainanan'le zanany, zay vao niraisiny. Fa Andriamanitra ray kosa tsy mba miandro am-bavahady ny lanitra izy ka maty ianao vao raisiny, tsy mba miandro am-bavahady ny varavaranao izy ka io mivoaka ianao vao hitany, fa Andriamanitra ray, Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho, ondrin'Andriamanitra ianao, ary noraisiny tanana ny mombanao, ary miditra mitsehatra eo amin'ny fiainanao izy, ary mitady anao. Mampiposaka ny masoandriny amin'ny ratsy fanahy ny tsara fanahy izy, tsy hoe tsy mampaninina azy ny ratsy fanahy, fa tena miditra mitsehatra na amin'ny tsara fanahy na amin'ny ratsy fanahy izy. Zay Andriamanitra ray. Na iza toerana misy anao, eo izy ary mijery anao. Na eo am-panaovana fahotana azy ianao, sanatrian'izany eo am-pangalarana, eo am-pamonon'olona, eo am-pijangajangana, eo izy mitazana anao eo am-pototry ny farafara ijangajanganao, eo izy mitazana anao eo am-pototry ny trano izay vakianao, eo izy mitazana anao eo amin'ny dabilio izay anaovanao fanambakana isan-karazany. Mitazana anao izy, mitazana fotsiny ve izy? Tsia, tsy mitazana fotsiny izy, fa mbola manao zavatra mihoatra noho izany. Ary ny zavatra mihoatra noho izany dia izao, indro fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Io matetika raisintsika lalana makany an-tanitra. Zay fotsiny andraisantsika zay, lalana makany an-tanitra. Fanga isika ity fanahy fotsiny ihany, fanga tsy misy vidina amin'Andriamanitra ny fiainana eto amin'ity tany ity, fanga ataon'Andriamanitra kely foana ny mahalay anao sy ny mahavavy anao, na toe-batanao sy momba anao rehetra. Raha ohatra ny fanahy fotsiny ihany no tena zava-dehibe, tsy nasian'Andriamanitra ny fanambadiana, fa ny fanahy tsy afaka mifanambady. Tsy nasian'Andriamanitra ny tokantrano sy ny ankohonana, fa ny fanahy tsy mila ankohonana. Tsy izay ny voalaza eny amin'ny Korintianina ao an-danitra ao, tsy misy intsony hoe ifampitady ny mpivady,
io fampitady ny mpianaka tsy misy zany ka tsy fanahy fotsiny ihany ianao tsy fanahy fotsiny ihany aho ary raha fanahy fotsiny ihany tsy misy ny tantara tsy misy ny tantara fa ny fanahy tsy mamorona tantara ary ny fanahy tsy manao tantara fa izao zava-dehibe amin'Andriamanitra ny nofo sy taolana ty ity 70 kilao 50 kilao 70 kilao 100 kilao ty zava-dehibe amin'Andriamanitra io zava-dehibe aminazy io ary ny mazava-dehibe aminy de izao na de Andriamanitra fanahy namorona n'izao tontolo zao azy izy dia nanaiky hifintina ao anatin'ny kibony Maria Verginy na dia mpanao ny tantara n'izao tontolo zao azy izy dia nanaiky niditra ao anatin'ny tantaran'ny olombelona ka niatra taminy izay rehetra miatra amin'ny olombelona. Inona ny antony? Zava-dehibe amin'ny loatra ny fiainanao eto tany. Io mihitsy ny tena lavon'i Jesosy isaky mesika lanitra 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 gaino ho any an-danitra raha tsy manambatana tsy makany an-danitra ianao raha tsy manambatana ary amin'ny fanavozana ataon'Andriamanitra amin'izany vatana izany zay no ahafahanao miditra any an-danitra satria amin'izay fotoan'izay tena ara-panahy fa tsy tena araky ny nofo. Ny tena hoe araky ny nofo tsy hoe tsy misy taolana tsy misy vangakeny intsony fa tena izay ara-panahy fanahin'Andriamanitra ary ny fitsangany an' Jesosy tamin'ny maty io ohatra velona amin'izany hoe tena ara-panahy izany. Ho Jesosy manakanokoanina va ianareo rehefa nitsangana tamin'ny maty izy satria very mpianatra hoe maty hotoa dia nomena sakafo izy nihinana. Nataoriana fitsanganana tamin'ny maty aza zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fiainana eto amin'ity tany ity. Nefa ny fiainana eto amin'ity tany ity matetika no andaozantsika an'Andriamanitra. Misy olona tsy mahazaka fanotrana, misy olona tsy mahazaka harena, misy olona tsy mahazaka fahefana ary misy olona tsy mahazaka ny fehezina. Zay indraindray no mitranga dia izao reny zavatra rehetra tsy zakatsika reny no iny fampiasain'Andriamanitra iverenana ary ny fomba nanaovany azy dia izao zay lalana rehetra ilazana hoe ilanjana fahoriana dia hoy Jesosy aminao avia manaraha ahy fa ny fahoriana rehetra efa nentiny iny fa efa nitondra ny fahoriantsika rehetra izy ary ny dia kapoka taminy no mahasitrana antsika. Ny fahoriana rehetra nentiny ny tarainany hoe ny zanak'olona tsy mba misy vato ametrahany amin'ny lohany fa ny voromanidina manana ny akaniny, ny amboadia manana ny lavany fa izaho tsy manana an'izany. Irery na vita soa kanefa ilaozany maro ary miprofony rehefa nampisafidianina ny olona hoe iza ny tianareo, Barabasa ty Jesosy ity zay nanao soa taminareo? Tsy mba misy ray ny teny hoe Jesosy fa ny olona rehetra ny oraka hoe Barabasa. Tsy zay lazain'ny demokrasia rehetra akory ny hoe tenin'Andriamanitra fa ndraindray disotsika amin'ny teny hoe feon'ny vahoaka ny feon'Andriamanitra fa izany zao tsy feon'Andriamanitra mihitsy mifidy amin'ny Barabasa. Dia ny ontsika zay dia indro zany Jesosy fa ny rahan'Andriamanitra ary ny rahin'Andriamanitra hiditra eo fovoan'ny fiainantsika. Ny rahin'Andriamanitra hiaraka hibata amintsika zay rehetra mavesatra amintsika. Avia makanisa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatretana fa avia mpanafaka aho fa raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo ary leo manafaka tokoa tsy mba ny devoly ihany fa ny fahantrahanao, ny fahasahirananao, ny adi-piainanao, ny tokantranonao, ny taranakao, ny fanirianao. Indro izy ny Salamy 2 mitsenanao araky ny fanirianao izy. Ino moa ny atiny manahirana an'Andriamanitra amin'ity nofontsika ity? Satria izao io ny fiasan'ny devoly ialantsika aminy dia io no nidirany ahafahantsika mahatoky azy tanteraka. Ka le zanaka lahy matoa eto rehefa niverina ny zandriny tezitra
fa ny zanaka lamatoan'Andriamanitra zay lamatoantsika rehetra amin'ny fitsanganany tamin'ny maty zokontsika rehetra rehefa miverina itsika ao tramony ray dia faly izy, manana fifaliana izy, tena manana fifaliana. Ary izay no fanavaozana, no avaozina ny fon'Andriamanitra halalaka ahafahanao miditra tao, no avaozina ny tenanao ahafahanao koa manatona an'Andriamanitra. Ny olombelona ne mpanamary teny, ny olombelona ne tsy teny ny tenany ho voarangodrangotra amin'ny zavatra maro samihafa, amin'ny fanevatevana maro samihafa, amin'ny fanameloana maro samihafa, fa ny tiany olombelona amboimboina tahaka nyty, zay ny tiany. Nefa ndikany hoe mibebaka, ndikany hoe manaiky opitiso eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izao ny dikany, n'Andriamanitra no tikinao, fa ny tenanao no indro famantsavana. Ahoana ho ijaona? Izy tsy maintsy mitombo, izaho tsy maintsy mihena. Ary rehefa tena ilay Andriamanitra malalaka fo aminao no hidiranao ny fony, dia matoky azy, fa mandray ny fiainanao izy, mandray ny fiainanao izy. Tazomy amin'ny tenin'i Jesosy, tsy sahintsika mitazona an' Jesosy amin'ny teniny, tazomy amin'ny teniny izy. Raha izy miteny na inona angatainareo amin'Andriamanitra ray amin'ny anarako, dia omeko zany. Raha tsy mahazo anao dia teneno izy, nahoana ianao miteny teny efa tsy mahazo, teneno izy fa Jesosy miainy, lazao aminy zany fa Jesosy miainy. Dia ambarany aminao fa indraindray ianao mangataka zavatra madinika mba meo ariary zato a Jesosy, tsy mba menao ariary zato izy, fa mety ray tapitrisa ny tianomeny anao. Dia ariary zato kely loatra ny fangatanao, fa le Andriamanitra ny tany sy ny lanitra nefa no angatainao. Indraindray koa anao tsy atonona anao ny ray tapitrisa, fa raha mena ray tapitrisa anao lasa manao adalàna maro samihafa, dia meniny antononao ny anao ianao. Zay ny dikany hoe rehefa mihinana sy mitafy dia mifalia ao amin'Andriamanitra, mifalia ao amin'Andriamanitra. Ry havana, tsy ianao ihany no avaozin'Andriamanitra, fa Andriamanitra koa nanavao ny tenany ny alalan'i Jesosy ahafahany mandray anao. Tsy fampianaram-pinoana adi-piangonana, tsy zany ny réformationa, fa izao adinao amin'ny tenanao, ka tian'Andriamanitra ianao tsy hitoky amin'ny tenanao fa hitoky aminy. Moa fa tsy zay ny tena zava-dehibe, tena zany ny zava-dehibe angatao Jesosy, sady hifona ho anao amin'Andriamanitra ray, hahitanao fitia sy fiantrana amin'ny mandrakariva, halalaka ny fony. Ary angatao koa izy hanavao ho anao, hamoanao amin'ny varavaram-ponao, fa indro amandondona mbaravarana, fa zay mampiditra ahy dia avaoziko ny fony. Ry voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanak'azy fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana. Vo aminareo rehetra ny fahasavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Jesosy eriani filazanzarasu entinira panupo turina amina maazina avukua isaure estrisa lefaeni masava na pusakamina. Jesosy eriani nuivavana yanarani ireri nufanavuna
Timiuva umanisiani Alimanjaki Saifa Timama mipaka Ifuna muatika Ewan kavananja Tesosi reriani Jeruisa Jesus sinyali chani faulina Tua ubutaminya zufitalina Yeli betu kunifiti yabani Biminuma sinina tauni wabani Nifaswa kanang jamani chatiulani Nume
numeni anafakali minizani kalimarina mini finunayani nukuveluna achani andani chani fiangonana velominy fanay ty maharitra ny alai-panay tsy mitsahatra mitory famonjy mijoro-paminany hoany firene ny fahasoavan'Andriamanitra tsy olany numeni anafakali mimizani kalimarina mini finunayani nukuveluna achani andani chani ny fahasoavan'Andriamanitra tsy olany numeni anafakali mimizani kalimarina mini finunayani nukuveluna achani andani chani Isika ifampandinika hampandrosan'ny fitiavana sy ny asa tsara Hebreo 10:4 izany teny fanevany fahafoltaonany vondrona ZFLM izany no iarabako antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Feno foltaona tokoa ny groupe tsika ZFLM amin'ity taona ity ary nisy ireo namana mpiandraikitra ny vondrona hafa izay efa nitondra tamintsika iteto ny tsangam-bato izay kasaina atao amin'izany fahafoltaona izany dia ny tsangam-bato foezaka sy tsangam-bato lavitrezaka. Misy kosa nefa ireo tsangam-bato izay nanehoantsika hevitra tao amin'ny vondrona tamin'ny alalan'ny sondage izay natao izay tsy afaka ho tanterahantsika kosa noho ny antony izay ho hazavaiko aminareo amin'ity vidéo ity kanefa na izany aza dia misy ny alternativa hafa izay afaka ho tanterahantsika na eo raha izany. Anisan'ireo tsangam-bato izay nanehoantsika hevitra ohatra ny télévision FLM, ny radio FLM sy ny dessin animé kristiana. Momba ny radio FLM manerana ny nosy dia ny licence ny sakana tsy ahafahantsika manatanteraka izany aloha amin'izao. Kanefa na izany ary dia efa misy ny lamina izay napetraky ny FOB FLM izay afaka ho tanterahantsika na amin'ny ampahany ihany aza. Ka rehefa tonga izay fotoana izay dia hoentsika eo ihany amin'izay fotoana izay. Misy kosa nefa ny web radio izay efa nandeha nisy fotoana kanefa noho ny olana kely ara-teknika dia tapaka ilay izy nisy fotoana ary ankehitriny dia efa manomboka mamerina an'izany amin'ny laon'ny teknisiana. Ka rehefa tafaverina somatsara koa izany dia hoentsika eto ihany fa ny web radio kosa dia rehefa manana internet na data isika dia afaka mihaino azy amin'ny toerana rehetra izay misy atsika rehetra. Manerana ny nosy moa izany rehefa manana internet. Momba ny télévision FLM kosa indray dia marihana fa tena mila vola maromaro ny fanatanterahana azy. Ka ny eo ihany koa ny licence izay mbola tsy mamoaka licence vaovao ana chaîne TV vaovao ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Noho izany dia tena sakana tsy ahafahantsika miroso amin'izay tsangam-bato izay tena tsara dia tsara izay tokoa izany ireo olana ireo ankehitriny. Ny azontsika atao kosa nefa dia ny manantona ireo télévision efa misy ary mangataka plage horaire mba ahafahantsika mandefa ny fandaharana izay vokarintsika any amin'izy ireo. Marihana fa andoavam-bola izy io fa raha manana an'izay plage horaire izay isika dia efa afaka mandefa ny fandaharana toy ny ohatra ny fampahafantarana ny sampandrara sy ny sampam-pikambanana ananantsika, ny resaka fahasalamana izay afaka ataony avy eo amin'ny salifa ohatra, na ny fampianarana indrindra sy ny
tory-teny ho an'ny satsokajiny toy ny ho an'ny sekoly alahady ny FB ny fikambanam-behivavy ary ny maro samihafa. Afaka ataontsika ihany koa dia ny télévision ZFLM sur Facebook. Izany hoe efa misy ihany ny fandaharana vitsivitsy raha nahatsikaritra isika izay miroso amin'io télévision sur Facebook io toy n'ireo fandaharana vendredi samedi biblique sy efa manomboka ihany koa tato ato ny fampianarany tory-teny fohy ho an'ny sekoly alahady sy ny dessin animé koa efa manomboka mandeha. Ka miroso amin'izany isika mba ho fanazarana ny tsirairay ho fanazarana ny piano aloha mandrapatonga ny fotoana izay voan'ny licence ka ahafahantsika manokatra izany télévision FLM izany any aorianany. Ka manentana antsika izay manana talenta amin'izany famokarana fandahara na ireo izay manana hevitra fandaharana tiana ho alefa mba hifampidinika aminay andefa commentaire na anoratra aty amin'ny mpiandraikitra ny vondrona ahafahantsika mifandinika mba hirosona amin'izay asa tsara izay. Dia izay ary ny afaka zaraina amintsika amin'ity anio ity ary aza misalasala manantona anay mba ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia ampiasa ho an'i Jesosy ny talentantsika rehetra. Manao mandra-piaina amintsika rehetra indray tompoko. Siafanay malala manoloteny izao fotoana mahafaly irasantsika ny fahaizahany fanisaharayanao. Apa